Efa mila tsy ho andro ny fotoana hifankahitana. Iaonana aminao mpiaino hajaina, mpijery hajaina ihany koa izay manaraka an'ity fandaharana ity. Mbola eo mantsy ilay fanontaniana izay famatorantsika manao hoe ny paradisa tena hisy ve? Fanontaniana izay mampangitakitaka ary miteraka falianana vaovao isaky ny miaona toy izao. Arabantsika rehetra tonga soa tao anatin'ny fandaharana, miaraban'ny teknisianina ary maneho fankasitrahana no nifatokinao ny fandaharantsika. Miaraba ihany koa ny pasteur Andrea Paratina Fanera, mbola voninahiny noho ny dia lavitrezaka amintsika mianakavy indray ao anatin'izao fikatsahana ny hamamy ny ten'Andriamanitra izao. Miaraba pasteur. Miaraba anao namana Dinoa, ary amin'ny fifaliana mandrakariva no hiara-pananao ankoa. Tena mankasitraka ny faliananao ary indrindra ny etaeta ao anatinao ao. Ny etaetany amin'ny famarinana ten'Andriamanitra moa dia milaza hoe sambatra izay nona sy mangetaheta amin'ny famarinana. Sambatra ao izy ka mino fa ho tanteran'ny tompo aminao izany teny izany ka ahita fahasambarana ianao ny amin'izay etaetany amin'ny famarinana ny ten'Andriamanitra izay. Atao hoe valy amin'ny ampahany kely ilay fanontaniana dia miteraka fanontaniana vaovao hatrany mba ho fitohizany ny fandaharantsika. Tena hisy ve ny paradisa, pasteur Andrea Paratina Fanera? Raha izay zany izao no ilay fanontaniana apetrako dia aveloko aminao ilay izy, sady mamintiny tsika ny zavatra efa nijerevantsika tamin'ny teo aloha zany, dia hoy izao hoe araka ny fanazavana sy ny hitantsika araka ny ten'Andriamanitra, tena misy ve zany ilay paradisa? Dia ahoana? Inona azo ambara? Raha fitinana kely ny feonantsika teto farany dia miresaka ny amin'ny hoe fahasamihafan'ilay tao amin'ny Genesis toko faharoa sy ny ary amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo no nisongadina. Tamin'izay dia nitsangatsangana namangy ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena tao amin'ilay paradisa Andriamanitra. Dia ao amin'ny toko fahatelo nefa niery ny tavan'Andriamanitra izy ireo rehefa taorian'ny fahotana. Fa ary amin'ilay Apokalipsy toko faharoa amby roapolo izay natsidika ao tamin'ny feonana farany dia manantitrantitra ny ten'Andriamanitra fa hipetraka eo mihitsy ny seza fiandrianany hiara-monina eo hanompo azy ny olony amin'izay fotoana izay. Izay no voaraiko tamin'ilay feonana farany ary tena nanaitra hoe inona ray ary nytoy an'ity dinidinika ty. Ia, tena mahafinaritra ary tena tsara ny ten'Andriamanitra ary tena marina mihitsy ny voalaza hoe fiainana ilay ten'Andriamanitra. Ary Jesosy moa dia miteny hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo soratra masina ao izy. Indrindra hoe mahakasika an'ilay paradisa. Ka raha tsy mandinika an'ilay ten'Andriamanitra isika dia mahadiso hevitra antsika ny tsy fahafantarantsika an'ilay ten'Andriamanitra. Momba ny hoe paradisa, hoe inona ilay paradisa, aiza ilay paradisa, manahoana ilay paradisa, Iza niditra ao? Iza niditra ao mbola hidirantsika aoriana mahakasika an'izay, fa mombamomba ilay paradisa aloha zany hoe manahoana io paradisa io, tena misy ve izy io, aiza izy io, dia efa milaza antsika ny ten'Andriamanitra hoe nisy tsy hoe fampitana fa namantatsika ny zavatra niseho tamin'ny voalohany izay namboarin'Andriamanitra. Mahaleo tsara, Andriamanitra no nanamboatra anazy. Sady izay dia avy eo naseho an'i Jaona indray taty amin'ny Apokalipsy izay mbola Andriamanitra koa ny nanamboatra an'io. Ary Jesosy anie dia miteny an'izany ao amin'ny Apokalipsy toko faha 1:15. Dia hoy Jesosy, andao mavakina kely izay teny izay. Apokalipsy toko faha 1:15. 15. Sady manamafy an'ilay fanazavana no mamintina ankoa dia mampiditra ny fandaharantsika amin'ity manaraka ity ilay izy. Apokalipsy toko faha 1:15. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary eo koa izy sorato fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Zay. Hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Jesosy io. Izay voalaza anao teo, namitiny anao teo hoe Apokalipsy toko faha 12 ny andinin'ny farany vakitsika tamin'ny fandarana teo aloha, 7 sy ny 4 dia milaza izy hoe ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ho ao amin'ilay paradisa io, ary ahitany tavany ireo izy. Dia izy ilay mipetraka ao ambon'ilay seza fiandrianana, Jesosy io, Andriamanitra io, indro havaoziko ny zavatra rehetra.
mazava zany le izy le paradisa na hatramin'ny voalohany zany, hatramin'ny voalohany mihitsy dia Andriamanitra namorona azy. Zay zany aloha mazava be, ary mino fa tsy mampisalasala zay. Andriamanitra namorona azy. Fa le tamin'ny voalohany taiza ny foron'Andriamanitra le izy teto an-tany. Sady zay teto an-tany. Fa am'le faharoa, tsy le hoe paradisa faharoa fa tenentsika ataontsika zay fotsiny. le paradisa zay naseho Jaona indray tsy teto amin'ity tany ity no naseho anazy, fa tany an-danitra. Zavatra tany an-danitra naseho an Jaona, hoe zao ny zavatra misy any an-danitra. Dia rehefa naseho an Jaona le zavatra tany an-danitra, dia nahita Jaona ny zavatra mombamombany ao, dia nahita izy azonaina tao. Nahita ony ihany koa izy nivoaka avy amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Dia nahita volamena izy, lalam-beany volamena, sisa sy ny sisa. Dia le zavatra hitan'ny Jaona, raha le jerevantsika sy ny fatantsika, dia mitovy amin'ilay paradisa izay noforon'Andriamanitra tany am-piandohana teto an-tany, tany etena. Tao amin'ny Sahedena. Tao amin'ny Sahedena. Yeah. Fa zao ho afentsika le izy izay namaranantsika le teo aloha, tany edena dia voalaza amin'ny Genesis 3:7 fa nitsangatsangana tao amin'le tao amin'le paradisa Andriamanitra. Fa ao amin'le Apokalipsy kosa dia voalaza fa ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia aiza izy izy ao amin'le tanàna, ho eo aminy. Apokalipsy 2:7-8 ho ao aminy ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Namana dinao, zao zany zavatra iseho. Aika zany ao amin'le paradisa no misy an'Andriamanitra. Zay zany tena afatra lehibe tompoko. Ao amin'le paradisa no misy an'Andriamanitra sy Jesosy ao. Dia izay ny mahatonga le hoe ny faniritsika rehetra io dia ny mba ho tonga any amin'ny paradisa. Dia hozy Jesosy any amin'ny Jaona 2:20 ny andininy 1:7 toy izay andiny mahazatra antsika. Dia hozy izy niteny Jesosy hoe aza malahelo mifonareo minoana Andriamanitra ary mineo akio ao an-trano raiko misy inona hozy izy? Misy fitoerana maro. Mario tsara amin'izay le izy hiditra lalindala aketsika. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Raha zany dia efa nilaza taminareo fa andeha hanamboatra toerana ho anareo. Ary andeha hanamboatra toerana ho anareo izy Jesosy, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko. Dia eto amin'izay le izy, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Aiza Jesosy no mitoetra tompoko? Eo amin'ny seza fiandrianana. Eo amin'ny seza fiandrianana. Aiza misy seza fiandrianana? Any an-danitra. Ao amin'le paradisa. Ao amin'le paradisa. Ao amin'le paradisa no misy ny seza fiandrianan'i Jesosy. Ka izay toerako Jesosy no hitoeranareo koa. Ndao maka toko sy andinina antsika e. Matio 7:7 ny andininy 7:20 sy 20. Matio 7:20 ny andininy 7:20 sy 20. Zao ny vaky ny teny. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe indro zahay efa nampifohy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, ko inona ary no azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazako aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenena Israely 12. Mahaliana be io teny Jesosy io namana dinao. Tena zava-dehibe io teny Jesosy io. Io teny Jesosy io zany dia efa mampafantatra sady ny amin'le paradisa. Satria le ao amin'le paradisa misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Sady zay? Dia hozy Jesosy ato, lazaiko aminareo marina tokoa, rehefa mby amin'ny inona hozy izy? Fanavaozana. Dia ahoana hozy izy le vakitsika Apokalipsy 1:20. Indro avaoziko. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Sady zay le tenen'le mipetraka ao amin'ny seza fiandrianana. Indro avaoziko ny zavatra rehetra hozy izy.
De ozy izy Jesosy tamin'ny mpianany rehefa mby amin'ny fanavaozana, ianareo koa izay nanaraka ahy. Tsy idirantsika zay aloha hatreto, tsy ho raisika mantsy hoe iza ny olona zay hiditra amin'ilay paradisa. Io zany zao efa mamaly an'izay. Ianareo koa zay nanaraka ao Jesosy dia anino ozy izy? Hipetraka amin'ny seza fiandrianana. Eo amin'ny seza fiandrianana. Tsy piako tsara satria zava-dehibe io. Hipetraka ao amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny fireneny Israely 12. Ao tsara, raiso tsara izy. Hipetraka amin'ny seza fiandrianana de hitsara. Aiza io? Ao amin'ilay paradisa miaraka amin'ny Jesosy. Satria ozy izy Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 7:1-20. Ao mba vakio kely ary. Apokalipsy 7:1-20. Zao ny vaky ny teny. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. De tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Zay. Ozy izy Jesosy, izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Hiara-mipetraka amiko. Move namana dinao tsy zay le teny Jesosy amin'ny Jaona 2:20. Ka izay toerako no Itoeranareo koa. itoeranareo koa. Ao izay toerako no itoeranareo koa. Izay maharesy hiara-mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako. De izay le teny Jesosy tamin'ny mpianany hoe ianareo de hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 rehefa mby amin'ny fanavaozana. Fandao ho amarentsika tsara izy hoe inona zany tena zavatra misy ao amin'ilay paradisa. Misy seza fiandrianana be da be ve ao? Sa inona sa ahoana? Inona ny hevitra zay tiany ten'Andriamanitra ho lazaina? Apokalipsy 2:20 no vakitsika. Apokalipsy 2:20-4. Apokalipsy 2:20-4. Zao ny vaky ny teny. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy, ary hitako koa ny fanahiny notapahin-dono ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nanamarika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Miteny Jesosy any Mateo 2:20 amin'ny mpianany hoe rehefa mby amin'ny fanavaozana, ianareo koa zay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ozy izy. Sady zay hitsara. Dia any amin'ny Apokalipsy 2:20-4 naseho an Jaona zay zavatra iseho amin'ilay paradisa. De hita an Jaona nahita seza fiandrianana maro ao izy. Tsy 12 fotsiny, maro. Ary nisy nipetraka teo amboniny. Sady zay dia mario tsara. Ary io ny tena mahafinaritra. Nomena fahefana an'iny izy Hitsara. ka movetsy zay le tenen'i Jesosy tamin'ny mpianany. Aninony ianareo izy? Hitsara ny firenenareo. Sady zay dia eto Apokalipsy nomena fahefana hitsara. Le mipetraka amin'ny seza fiandrianana maro. Mbola azo dinihana lalina zany namana dinao fa ndao tsy amin'izay no ho diniantsika amin'ity fizarana ity, fa zao no jerevantsika. Ho valintsika le hoe inona ny tena zavatra iseho amin'ilay paradisa. Inona no miseho ao amin'ilay paradisa io? Raha fitiana zany aloha hatreto dia zao ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry dia ho ao. Sady zay ho ao. De miteny Jesosy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Toerana inona? De miteny Jesosy amin'ny mpianany hoe rehefa mby amin'ny fanavaozana, ianareo dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12. De miteny izy any amin'ny Apokalipsy 3:7 izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako. Mahafinaritra fa ndao mba mamaky ten'Andriamanitra antsika. Apokalipsy no vakitsika tompoko. Apokalipsy 2:1-20. Apokalipsy 2:1-20 ka ny andininy 7 sy ny 9 no vakitsika. ny andininy 7 sy ny andininy 9.
Izay maharesy no andova zany zavatra zany. Ary ho Andriamanina ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Mahafinaritra ilay teny. Izy ny tenin'Andriamanitra izay maharesy no handova izany zavatra izany. Handova izany zavatra izany. Inona le zavatra izay lovaina? Ary ho azavaintsika le hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo sisy Jesosy. Le seza fiandrianana maro ve nasehon'i Jaona no toerana izay ho ambaran'i Jesosy io? Satria izay le hitan'i Jaona hoe nahita seza fiandrianana maro ao izy Jaona. Nisy mipetraka teo amboniny. Anisy mipetraka teo ambony. Dia izay le seza fiandrianana maro be izay ve no amboaran'i Jesosy? Sa ahoana? Inona ny hevitra tiana ambara? So hafa misy ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 1:20 no vakiantsika. Dia vakiantsika ny 7:20 any. Apokalipsy 1:20 ka ny 7:20. Ary tsy hita hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Io zany na manadino manome ny fanazavana. Dia le hoe tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina sy tsy hidirantsika iny. Fa raha isika le tapany farany dia hoe fa izay voasoratra, izany hoe ny hiditra ao amin'ilay tanàna, ao amin'ilay paradisa, dia izay voasoratra ao amin'ny anatin'ny bokin'ny fiainana izay any zanak'ondry. Aika io zany ny tiany Jesosy ho lazaina any amin'ilay Jaona 4:20 hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo izy. Izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay any zanak'ondry ihany no ho tafiditra ao amin'ilay paradisa. Dia izay zany le ataon'i Jesosy amin'izao. Ny ataon'i Jesosy amin'izao zany le hoe manamboatra fitoerana ho antsika izy. Ny ataony kay dia ny ahafahany manoratra ny anaranao ao amin'ny bokin'ny fiainana izay any zanak'ondry. Izay le ataony. Fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana ihany no afaka miditra sy monina ao amin'ilay paradisa. Ndao vakiantsika Apokalipsy 1:7. Apokalipsy 1:7. Ny 4 sy ny 5. Apokalipsy 1:7 ka ny 4 sy ny 5. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy, izay tsy nandoto ny fitafiany, ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Mahafinaritra le teny. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Izay efa nazavaintsika izay tamin'ny fandarantsika teo aloha le hoe ny fiavian'i Jesosy tena misy marina ve? Tamin'izay nazavaintsika le fanoarana ny amin'ny vilitsinina folo. Sa tsy izay? Fanoarana ihany koa ny amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Fitafiana fotsy izay. Fitafiana fotsy. Izay no tafiditra ao amin'ny fampakaram-bady. Tsy iverenantsika izay. Fa ozy izy ny teny eto. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Ary dia eto amin'izay le izy mifandray amin'ilay Apokalipsy 1:17. Tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny. Tsy hamono ny anarany ao anatin'ny boky aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehany ray sy eo anatrehany anjely. Izay zany le teny Jesosy hoe andeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo. Tsy hoe andeha Jesosy dia eo amin'izay izy hanamboatra le seza fiandrianana. Hoe ty seza fiandrianan'ny Dino, ty seza fiandrianan'ny Pasteur Fanery, ty seza fiandrianana. Efa vita ve izy ty? Sa tsy mbola vita? Io le izy. Anaiky ny anarany, tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana ao izy.
ary anaiky ny anarany eo anatrehany ray. Amin'ny fomba ahoana dia tia miditra amin'izay le Romana 9:7. Romana 9:7-4:30. Ndao mba vakiana azy. Romanina 9:7-4:30. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zay. Io zany na mazava be mamitina n'izay rehetrarehetra izay. Kristy efa maty sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra aiza izy izy? Eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, eo amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Sady zay le Apokalipsy, ny seza fiandranan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Jesosy eo ankavanan'Andriamanitra miara-mipetraka eo amin'ny rainy. Zay le Apokalipsy 7:20. Tahaka ny iarako mipetraka amin'ny ray eo amin'ny seza fiandrianana. Sady zay mazava be ilay izy a. Mitoetra amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra Jesosy, maninona izy izy? Manao fifonana. Mifona ho antsika. Dia izay le Apokalipsy 7:7 vakitsika hoe tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana izy izy, ary hanaiky ny anarany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjeliny. Le havana malala. Izay ke zany le hoe handeha hanamboatra fitoerana ho anareo izy Jesosy. Le fitoerana namanadinao efa namboaran'i Jesosy le fitoerana. Matthieu 2:20 milaza azy. Ao mba vakiana kely. Matthieu 2:20 ny 4:30. Matthieu 5:20 ka ny 4:30. Zao ny vaky ny teny. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo zanitain'ny raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo, hatro izay nanorenana izao tontolo izao. Saotra to. Mahafinaritra le ten'Andriamanitra. Tena mifandray daholo mihitsy. Eo sisy Jesosy eo amin'le Matthieu 2:20. Amin'izany mpanjaka dia ilaza amin'izay ankavanany hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandova. Inona izy izy? Fanjakana. Inona moa zany le hoe fanjakana? Paradisa? Sady zay? Fanjakan'Andriamanitra. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Teny ilazana an'le paradisa daholo zany. Dia izy ny voalaza mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo. Oviana le izy mivoavoatra. Hatro izay nanorenana izao tontolo izao. Allo tsika tsy miala amin'ny Baiboly, tsy mamolona. Vakiana tsara fotsiny le Baiboly. Mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo. Oviana? Hatro izay nanorenana ny izao tontolo izao. Efa hatramin'ny voalohany nefa namboarina le paradisa. Efa hatramin'ny voalohany. Izay mahatonga ny teny tamin'ny fandarantsika teo aloha hoe le sahidiana ihany ve zany izy io sa hafa? Dia hoy iza hoe tsy ho valintsika eto zay. Fa mahaliana be zay fanontaniana izay. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo, hatrizay nanorenana an'izao tontolo izao. Fa Jesosy eo amin'ny Jaona 4:40 milaza hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Tsy hoe tamin'izay zany vao andeha hanamboatra an'ilay paradisa. Hatrizay nanorenana an'izao tontolo izao nefa namboarina le izy. Fa ny ataon'i Jesosy le hoe hanamboatra fitoerana ho anareo aho, mba hahatonga anao hanana toerana ao amin'ilay paradisa. Zay le izy. Tsy hoe hanamboatra seza izy fiandrianana, fa mba hahatonga anao hanana anjara any amin'ilay paradisa, hahatonga anao hanana toerana ao amin'ilay paradisa. Amin'ny fomba ahoana ny hahatonga anao hanana toerana ao? Dia iny ilay Romana 9:7 vakitsika sy le Apokalipsy 7:4-5. Dia hoy izy hoe ary tsy hamono ny anarany ao anatin'ny bokin'ny fiainana ao izy Jesosy, fa anaiky ny anarany eo anatrehany ray sy ny anjeliny. Zay zany le izy.
Dikan'izay anie le paradisa efa atry nanorena an'izao tontolo izao, nefa noforoan'Andriamanitra, efa namboarin'Andriamanitra. Ary isika io dia efa ahoana re ny ilazana azy hoe efa planin'Andriamanitra, zay izy, efa planin'Andriamanitra ny ahatonga antsika hanana toerana ao amin'ilay paradisa. Efa planin'Andriamanitra. Manana marina an'izay Romanina no vakiantsika. Mahafinaritra ny Baiboly a. Romanina 5 no vakiantsika, manamarina azy. Teo vakiantsika ny andininy 9. Romanina 5 ka ny andininy 9. Zao indray no vaky ny teny. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zay. De raha amafisitsika eo amin'ny andininy 10, ao mba mafisina kely. Tovitovy amin'izay ihany fa Romanina amin'ny fomba hafa no ilazana azy. Romanina 5 ka ny andininy 10. Fa raha fony mbola 9 ao zay isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana. Zay. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika hozy izy. Mahafinaritra ny Baiboly. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Oviana nanota ny olombelona tany etena. Fony mbola mpanota, fony vao nanota tany etena ny olombelona dia efa maty Kristy. Zany hoe tamin'ny tany edena, tany am-piandohana mihitsy, dia efa ahoana re zany, efa planin'Andriamanitra ny hamonjenanao mba ho tonga, mba hiaina sy ho tafiditra amin'ilay paradisa indray. Izay lizany hoe efa planin'Andriamanitra ny hamonjenanao mba ho tafaverina sy hiaina indray ao amin'ilay paradisa. Fa zao raha ny tena marina zany namana dinao, ny anaranao efa ao anaty boky. Hatramin'ny voalohany dia efa ao anaty boky. Fa zao hoy Jesosy amin'ilay Apokalipsy, mahafinaritra be ny teny Jesosy io a. Apokalipsy 7 ny andininy 4 dia hozy izy ny teny Jesosy. Dia io no mila tandremantsika. Ndao ventsika vakiana lisy. Andininy 4 sy ny 5. Apokalipsy 7 ka ny andininy 4 sy ny andininy 5. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardis izay tsy nandoto ny fitafiany, ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehany iray kosa eo anatrehany anjeliny. Raisiko le hoe ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho. Le anarana nefa ao anaty listy. Sady zay, efa ao anaty lista le anarana. Dia hozy Jesosy, tsy ho vonoko le anarana, tsy ho kosehako le anarana, na hoe tsy ho esorina ao anatin'ny bokin'ny fiainana le anarana. Tsy ho esoriko hozy izy. Fa misy antony io namana dinao. Zay no jerevantsika amin'ity fandarana ity. Ahoana ny ahatonga ny anaranao tsy ho voakosoka na hoe ho voatahiry ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Fa ny planin'Andriamanitra tompoko, fony mbola mpanota ianao dia efa maty hamonjy anao Kristy. Zay ny planin'Andriamanitra. Ary ny anaranao voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Fa zao io teny Jesosy io, mila tandremana tsara io teny Jesosy io. Tsy hamono ny anarany aho hozy izy. Aika izany mety hanahoana le anarana io? Mety voafafa atao io. Zay io tandremo a. Zay no fatantsika le hoe iza no hiditra ao amin'ny paradisa, ary amin'ny fomba ahoana no hidirana amin'ilay paradisa. Zay no mamaly an'izay. Mety ho voafafa kay le anaranao, mety ho voakosoka le anaranao, mety ho esorina le anaranao ao anatin'ilay boky. Enare, mazava ny famohan-kevitry ny soratra masina, indrindra rehefa ampifamenoana ireo andininy amin'ny andininy, toko amin'ny toko ihany koa, izay miresaka lohahevitra iray. Dia mbola mitohy hatrany ny famalitsika ny fanontaniana hoe
ny paradisa tena misy ve fa noho ny fotoana manapetra ajantsika eto indray aloha ny fandarana androany ary ho farantsika amin'ny vavaka pasteur. Andeha hiaraka ivavaka sika azy. Raha inaisany an-danitro tia anay ianao, fony fanorenana an'izao tontolo izao, hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao, dia efa tia anay ianao. Ary izahay dia efa tao anatin'ny planina anao ny hamonjena anay. Tao anatin'ny planina anao ny hiverena anay indray ao amin'ilay paradisa, ary ny iainana indray ao amin'izany paradisa izany. Ka nanome an'i Jesosy ianao mba ho faty ho famonjena anay noho ny fahotanay. Manome antoka ianao Jesosy, teny fikasana izay milaza aminay fa tsy hamono ny anaranay ao anatin'ny bokin'ny fiainanay ianao. Aoka ho saintsainay mandrakariva tokoa izany, ka iseho amin'ny fomba fiainanay, iseho amin'ny fitondrantenanay fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranay. Aoka ny fanahinao hiasa mandrakariva aty anatinay, hampafantatra anay mandrakariva, ary indrindra hitarika anay mandrakariva ho amin'ny lalana izay tokony hizoranay, dia lalana makany amin'ilay paradisa izany. Mety ahiny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ankasitrana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika isaorinareo namina teknisianina izay tsy nikely-soroka tamin'ny fampitana ny sary sy ny feo. Isaorina ihany koa ny pasteur André Paradina Fanera. Mino izay fa mbola vonona ianao pasteur hanao ny dinidinika amin'ny feonantsika manaraka, manao mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray tompoko.